ny aigna dia efa nilaza ry zareo avy ao amin'ny mpanohitra mivondronao anatin'ny hetsika miara-manonja fa fampisehoan-kery no anisan'ny tanjon'ilay fitsangatsanganana natao tany Amerika Sinina tamin'ny sabotsy lasa teo. Ankoatran'ny fanehoan-kery politika dia fotoana nanararotan'izy ireo, nanaovana kabary politika koa ny hetsika. Ankoatran'ny fanasongadinana izay heverin'izy ireo fa lesoka ataon'ny fanjakana dia maro ny fitakinana ataon'ny mpanohitra avy ao amin'ny hetsika miara-manonja. Ka anisan'izany ny famerenana ny fahitalavitra MBS andeha amin'ireo fehezana hainao aman-jery, mandeha amin'ny zanabolana sy ny aikady mirindra. Notakiana nandritry ny hetsika ihany koa ny fialan'ireo mpitandro ny filaminana izay mijanona manola ny tranon'ny filoha teo aloha sy ny famotsorana ireo fiara voalaza fa tsy nahazo fahazahon-dalana ka nohidina ambalam-pamonjana. Nilaza nefa ireo mpitandro ny filaminana androany alatsinainy nandritry ny fiaonana tamin'ny mpanao gazety fa mbola hotazomina mandritra ny herinandro ny fepetra fitandrona ny filaminana noraisina tamin'ny faran'ny herinandro teo. Ary anisan'izany ny mbola fametrahana fiara sy mpitandro ny filaminana amin'ny fahatrasazana eto Antananarivo sy ny manodidina sy ny tsy famoahana avy any ambalam-pamonjana ireo fiara tsy nahazo alalana raha tsy afaka 3 andro. Nanararoatra namerina indray ny veleranony ampandrosan'i Madagasikara ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritry ny hetsika fahatsiarovana ny tranga tamin'ny 7 febroary 2024. Misy ny te hanapotika fa misy ny te hanangana, misy ny te handroso fa misy ny te hanakana. Hoy izy nandritra ny fandraisam-pitenenany ho Malalady teo Ambotsirohitra. Notsindriny fa ny fanaova-tsoa sy ny asa araka izany no hamaliana ireo manam-pikasana anao ratsy. Nanindry mafy ny filoha fa mbola eo hatrany izy ho amin'ny fampandrosoanan'i Madagasikara tsy hivery-maina ny raha latsaka teto amin'ity toerana ity, hoy hatrany izy. Amafisiny fa mbola misy ireo mitondra takaitra, mbola tsy mikatona ny fery ary mbola maratra mihitsy ny fo, saingy nolazainy ihany koa fa izay no mbola mahatonga azy mijoro ankehitriny. Nanotrana ny filoham-pirenena nandritra io andro fahatsiarovana tamin'ny alahady io ny mpiara-miasa amin'ny akaiky. Ny lehiben'ny antenimera rotonta, ireo olom-boafidy sy olom-boatendry maro ary ireo fianakaviana nananany maty sy ireo niaran-doza tamin'ny 7 febroary 2024. Tazana teny ihany koa ireo mpanao politika sasany nisehatra sy nandray anjara tamin'ny fotoanan'ny tetezamita. Mampitandrana ny mponina amin'ny faritrandrefana, avaratrandrefana ary afovoan-tany ry zareo amin'ny famantarana ny toetry ny andro fa mety ho betsaka dia betsaka ny rotsakorana amin'ity herinandro ity ka mety hisy ny tranga mitera-doza, mety ho ateraka izany. Mety ohatra noho ny tokony ho izy ny rotsakorana hoy ny teknisianina ka ahina ny isian'ny fiangonan'ny rano na fiakaran'ny renirano na fiotsahan'ny tany ihany koa. Nampitandrin'ireo mpiandrika any amin'ny faritra andrefana sy avaratra andrefana ihany koa ny mpamantatra ny toetry ny andro satria sady ho mafy sy mahery ny rotsakorana no mety haharitra ela ny faharetany. Ilay fito no mety andrafitra ny toetr'andro eto Madagasikara mandritra ity herinandro ity ka nilaza ny avy ao amin'ny famantarana ny toetry ny andro fa mety hitondra rotsakorana ameno izay tsy fahampiana nandritry ny volana maromaro teo ny orana entiny.